Fanorona dia fialamboly fitaizan-tsaina. Taloha izy nieritreretina tsy hoe nieritreretina moa zany fa tena natao fa fanandrona fa tateorina zany dia tena nylalaovina ohatrany mitovitovy ohatrany hoe jeu de go, jeu de sec, jeu de dame ohatran'ireny dia tsika malagasy any tena nanao ny fanorona. Ce jeu a une valeur culturelle pour la société malgache. Ny mpanjaka zany dia tsy maintsy mampianatra ny zanany alohan'ny hakan'ny fanjakana, tsy maintsy mahay tetikady, tsy maintsy mahay paikady satria izay hita ato anatin'ity fanorona ity. Eto anivo fiarahamonina malagasy manana ny lanja ny fanorona satria ny olon-kendry zany no tena milalao azy ary ny mpilalao fanorona matetika mitana fihavanana, fakalala sy mametsaka firaisan-kina zany ho an'ny olona mpilalao azy ny fanorona. Les joueurs et les passionnés de ce jeu le valorisent et continuent à véhiculer son importance. Ny fanorona zany amiko dia tena kolontsaina, anisan'ny tena irerehavako za manokana aloha ary any an-tanako antsika malagasy indrindra ny tanora. Fa za zany mandinika manko raha le tanorantsika zao dia matimaty ny jeu vidéo sy ny kolontsaina avy any ivelany any. Fa za tena manana fa ty fanorona ity tena anisan'ny tena ary zay ngambany tena anisan'ny hoe mbola antony tsy mampandroso antsika satria tsika tsy mijoro amin'ny hoe mahatsiketsika fa ny olona no zay sy tiavantsika. Tena mampalahelo indrindra ary raha mitondra an'io fanorona izy ao amin'ny KM na ao amin'ny alliance français dia le zanak'le vazana métis na le gasy manamanakatao no mahafantatra an'le izy. Ainsi, les passionnés et les joueurs de Fanorona ont créé la Fédération du Fanorona pour faciliter la promotion de ce jeu traditionnel. Ny Fédération Fanorona efa ela ny efa nisy fa maty dia velona dia maty dia velona dia maty dia ohatr'izay fa tamin'ny 2016 teo zany izy novembre 2016 izy zay no tafatsangana indray zany Fédération Fanorona. La Fédération organise régulièrement des rencontres. Il y a même un championnat de Fanorona. Le but est de permettre aux joueurs d'échanger. Ny tanjona moa amin'ny resaka fifanana fanorona zany dia le izy aloha tena hoe fitaizana le izy dia anankiray ihany koa dia mba hampiroborobo ny lalao fanorona zany raha jerena zany be da be lalao fanorona fa vitsy ny sahany hoe miatrika hoe ndeha handray laka hoe hiatrika ndeha hanao compétition ndeha hanao fifaninanana. Ho an'ny tanora izy maivana ary zay mahatonga anay mijoro ankehitriny atao anatin'ny association fanorona hoe ndao hatsangana ny club andao hiara hiasa amin'ireo sekoly satria tena maivana be ny andraisan'ny zanaka ankehitriny. Andao entina milamina, ndao entintsika mody zay le hoe milama dia andao mody zay fa milama dia tena maro izy mitondra loto dady olona efa mody zany hoe olona resy sapa mandefitra ve so